Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray ny arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Mata.com sy radio Mata.com, le cœur et la voix de Madagascar. Match faharoa izay fifantsanana ho amin'ny kara 4-12 na ny Coupe de la Confédération africaine du rugby. Resy ny Kenya tamin'ny samavesatra 4-30 noho ny tsy misy ny ekipa pirenen'ny Madagascar, ny 15 Maquis de Madagascar. Manazavazava ny mahakasika izay faharesena izay ny mpanazatra ny 15 Maquis de Madagascar, Andriamatoa Bertin. Amba tsy ny andro andrery nan tamin'ny premier match koa raha nitovitovy any angely izy satria tao anatin'ny 5 minutes voalohany dia efa nisy 2 essais tovitovy any izy. Tamin'ity erreur-tsika tao anaty 22 mètres dia nisy interception koa ohatran'izany tsy tafiditra ntsony avy eo. Deuxième mi-temps moa vao tafiditra ary neverina efa composition hatramin'ny voalohany zany hoe deuxième mi-temps tsika neverina hoe zany tsika hoe voatanantsika amin'ny première mi-temps dia napiditra an'ireny deuxième composition reny dia hoe mety ho hafa kanjo moa efa nisy décalage be zany première mi-temps dia tsy voaratrapin'le zokony ntsony. Za moa teo efa niteny nanazava teo hoe amin'ny volana hoa issue 21 ho ataonay zany efa manomana relève zay fa ny relève ene misy fa le fandrafetana azy le hoe maky vaovao ndray zany ao ny mbola sarotsarotra satria ny problème zany dia aloha teneniko hoe aty amin'ny top 14 tsy ampy ny formation. Tsy ampy formation dia ao anaty équipe nationale izy zany vao formena dia lasa indraindray lava loatra ny préparation dia tsy mety lizy. Zay ny mahatonga na hoe za ngamba mety janona tsy entraîneur national ntsony dia efa vita ity fa dia ifantoka any amin'ny formation mihitsy, formateur any amin'ny formateur nefa tsy ho formateur ary fa ho formateur dia formateur satria tsy ho vitan'olona ray le formation fa tsy maintsy mamboatra formateur be dia be aty ampovoany aty na tsy faute de main zany na faute règlement satria raha manao faute ianao aty dia tsy maintsy mahazo izy daka baolina ary amin'ny 5 mètres nefa le arbitre nanome faute ohatrohatr'izay koa aloha ny fahitako an'le androany meny faute ianao dia mahazo an'le cocotière izy io zany mbola miverina foana le firaisakinan'ny thank you firaisakinan'le olona miteny anglisy fa na Namibia sy Zimbabwe teo ary dia mampiaya ny score hoe mety fananindrareo nasina bonus offensif défensif dia nasiny victoire ny Namibia dia satria izy nieritreritra hoe itsika azaka ny Kenya dia sa Kenya aloha no mety hoe neveriny ataony adversaire. Nanana ny fomba fahitany manokana ity lalao ity ihany koa ny kapitaine ny 15 Maquis de Madagascar. Avantage zany nitanay olana ao anay teo le baolina tokony toy lalaovinay nefa tapahana le avantagenay dia tsisy azonay ataoko tapahana avy mêlée tous avy ohatry zany dia tsisy azonay atao satria le avantage tokony mbola andeha aloha dia nefa tonga dia tapahana avy hatrany le izy dia tsisy azo atao mezaka manazava ihany zany ny kapitaine any ambony terrain dia hoana ny arbitre ny antony zao fa izy ny eo dia izy manaraka fotsiny zay dia tsisy azonay atao ino vita teo vetsikivy le olana toa tsy dia ara-tsy fahataso tsara hoe ino natonga le saforovety fa le mpanao gazety malagasy zany nanana fijery izy ngamba teto amin'ny sisiny teto amin'ny mpanao gazety anazy fa zay pila loha tsy dia nafantatra tsara fa ohatrany hoe resaka mbola sitoiravana zany le bola mbola nisy le raha ambokely zany izay mihoatrany hoe le marika hitany zavatra dia teny an'le tokaorinan'le nisy joueur anankiray baka amin'le joueur any Kenya dia nisy savorovorona mihitsy teo fomban-javatsy reny efa mahazatra anay zany savorovoro tsy rey fa zay tsy kivy mihitsy fa zay anatanteraka match amin'ny alahady zao dia miangavy ty bola lavalava mba hanosina anay amin'ny alahady. Nisy ihany koa ny fanamariana izay nataon'ny mpijery sy mpankafy ny tontolon'ny lalao lavalava izay mpanaraka tsy tapaka ireto 15 Maquis de Madagascar ireto. Tsy ampy ny firaisan-tsainan'ny nisy manana olana ny joueur ny entraîneur zany hita mitsingevaeva tsy dia mandray fanapahakevitra misy mikitranatrano hoe ty koa dia ty ataoko titulaire ty misy mandovola misy tsy mandovola zay mandovola ny atao titulaire amin'le baolina manana chance be tsika ty nanonga tamin'ny sabotsy sika ireny ve dia arapitaina amin'ny baolina tamin'ny Namibia tamin'ny 3 taona
ahoantsika no tataka be ohatrareny foana ny sportsika dika zay manana problème ny entraîneur sy ny joueur aiza ho aiza le problème fahitanao anazy problème dia eo aloha fanjakana indrindraindrindra sy ny ministère dia nefa koa ny entraîneur konkoa tokony mba hipetraka amin'ny tsy mitanila fa tonga dia mijoro amin'ny entraîneur marina amin'ny mampakafy bola kitra bola lavalavanao ina zany afatra tokony tianao afatra tokony atao zany dia averina misy l'école de rugby satria reny José reny zao tamin'ny école de rugby le nazahoantsika coupe du monde reny mbola tsy niova zany hatramin'izao dia nakaiza le relève tokony averina tena averina mihitsy zany le tanketrany rugby raha tiana ho lasa lavitra indray le rugby atsika efa tena hitady finirany aretin'ny football indray zany rugby koa amin'izao fotoana izao